La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Manameloka amin'ny fihetsika nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona arivo rakoto vao izay niverina fanondrony teny amin'ny HCC ireo mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Tsy tokony afangaro hoy izy ireo ny fitondrana androm-panjakana sy ny fitondrana antoko politika. Navoazana ny fitsarana eo anosy ary nametrahana caméra de surveillance miisa 27. Fanavoazana izay mitetina hatrany amin'ny 900 tapitrisa ariary izany. Tanjona amin'izany niady amin'ny kolikoly sy ny fialana amin'ny gaboraraka. Nitsidika ny asa fanondrenana ny logement miisa 100 izay nitotosain'ny Seimady eny Ankadikely Lafy ny ministry ny fananjariana ny tany ny toeram-pinenana ary ny asa vavety androany. Tanjona ny anatratrarana ny fanampy napetraky ny filoham-pirenena hoy ny ministra tompon'andraikitra. Nandray inandraiky ny mponina tao amin'ny fokotany ivolandray Anosy ka nirosy tamin'ny fanavoazana ny tanàna. Natao laharampamehana amin'izany ny lalakely. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa mitoy ny hetsika manolotra ny réforme des retraites andro fa 420 mbola mitoy ny fikorontanana eo amin'ny tontolon'ny fitaterana any an-toerana. Ny andidinin-drafitra. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV kabarasadaoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao manameloka ny fihetsika nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona arivo rakoto vao izay niverina fanondrony teny amin'ny HCC ny mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Tsy tokony afangaro hoy izy ireo ny fitondrana androm-panjakana sy ny fitondrana antoko politika. Kaiton Andriatsila. Natao hitondra ny feo sy ny fanapahan-kevitry ny loholona ny filohan'ny antenimieran-dolona. Indrindra ireo fanapahan-kevitra goavana miteraka akony eto amin'ny firenena. Fanapahan-kevitra izay tokony alohavana fifanakalozan-kevitra na fivoriana iarahana amin'ny loholona rehetra. Tsy nisy io fivoriana io na ny fiantsoana ny birao maharitra hoy ireto loholon'i Madagasikara ireto. Araka izany, manameloka ny fihetsika nataon'ny filohan'ny antenimieran-dolona izy ireo. Tsy misy anefa ny fiantsoana fivoriana talohany nanaovana ny fitoriana. Ary porofon'izany ny fisian'ny mpikambana eo anivon'ny birao maharitra izay miaraka aminay ankehitriny. Noho izany dia ambaranay fa tsy fanapahan-kevitra avy amin'ny antenimieran-dolona iny fitoriana iny fa any filoha manokana sy ny mpikambana ao anatin'ny kabinetrana ka toerinay satria manakorotana saim-bahoaka ary tsy hitondra filaminana sy fitoniana eto amin'ny firenena. Manamafy ny ten'Andriamatoa sénateur teo ny zavatra tsapanay dia tsy nisy ny vakan-kevitra taty aminay, tsy nisy ny fivoriana natao taminay ka aminay sénateur izay miteny eto dia manameloka izay fanambarana zay ary tsapanay fa tsy manaraka mihitsy ny fomba fiasa sy ny fiarah-miasa ao anatin'ny sehatry ny antenimieran-dolona izany. Tsy tokony afangaro ny fitantanana ny androm-panjakana sy ny fitantanana ny antoko politika hoy hatrany izy ireo. Ka izay ny tsy anginanay satria dia azo lazaina hoe afangaro n'Andriamatoa filohan'ny antenimieran-dolona mihitsy ny fitantanana ny androm-panjakana sy ny fitantanana ny ataontsika ny politika na ny antoko ka tsy manaiky an'izany ny loholo Madagasikara satria ny antony izay ireo dia samy manana ny hevitray ohatra ny any amin'ny antenimiera maneran-tany ihany ka raha misy zavatra atao dia tokony ifampiarana ary raha ny marimarina kokoa nge tokony raha ohatra ny menan'izany fahefana zany izy dia amin'ny fahendrena maha-malagasy ary indrindra amin'ny fitantanana androm-panjakana dia tokony ilaina foana ny fifampiarana, tokony ilaina foana ny fifampiresahana satria lasa manao an'ilay ataontsika hoe abus de fonction izy na koa aza hoe abus de pouvoir mihitsy raha toka manao zavatra samy rery mahakasika ny raha lehibe eto amin'ny firenena. Efa nisy ny fakana ny hevitra ireo mpahalalana manoloana ny fitoriana napetraky ny filohan'ny antenimieran-dolona teny amin'ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Voalaza tamin'izany fa fangatahana izay tsy mitombina no nataony.
ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha teo tsy manana fahefana hanavoana lalàna. Mpitsara miisa 20 no raisina anampy ireo mpitsara amin'ny fampandehanana ny raharaham-pitsarana amin'ity taona ity. Nisy ihany koa ny vahaolana niraisin'ny ministry ny fitsarana manoloana ny fahafenoana ireo fonja eto Madagasikara. Fanadina. Raha mpitsarana maro no nivaly nandritra ny taona 2024 na eo azy izany asa maro no mbola miandry ireo mpitsara amin'ity taona vaovao ity. Araka ny fanambarana nataon'ny ministry ny fitsarana Andriamatoa Randrianasolo Jacques, hisy ny fandraisana mpitsara miisa 20 amin'ity taona 2024 ity ho fampandehanana ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara. Mpitsara moa zany tsy maintsy préparé na relève satria zay ny zavatra tena nisy teo. Natsambaka amin'ity efa taona zay tsy nisy concours tsotra. Dia tsy ampy mihitsy mpitsara amin'izao fa anomana moa zay amin'ity taona ity hoe isita concours. Ny daty précis aloha mbola tsy laza hoe rovina ny daty fa sûr et certain dia efa nalefa tao amin'ny conseil du gouvernement fa misy fandraisana mpitsara eo amin'ny 20 zany, 10 en judiciaire, 10 any administratif ary 10 en financier zany hoe 20. Ny daty anaovana azy tsy raikitra fa ny fanapahana zay fisian'ny concours zay dia efa raikitra. Hitoy ny ezaka ho an'ireo mpitsara amin'ny fampandehanana ny raharaham-pitsarana ary misy ny vahaolana naroson'ny ministra mikasika ny sazy ho an'ireo voaelo ka ho fisorohana ny ho mety fahafenoan'ny fonja. Teolotika dia naheno fa tena feno ny fonja ary ny prévenu bilehibe dia ampidirana fonja ny bilehibe no ny condamné fa zao tsika dia efa milaza rehefa mavadika ny rasa efa tratra le tandrona dia ny condamné zao ny efa be dehibe ndray ny prévenu. Zahana ho tazony zay ezaka zay fa tsisy surpopulation carcérale ezahana koa ny tadiavana alternative ny fitazomana koa zany ohatra ny andafy reny. Any andafy moa zao misy hoe travaux d'intérêt général sy ny namandreny reny, misy contrôle judiciaire, misy bracelet électronique reny ezahana hopetraka eto amintsika ihany koa zany rehetra zany mba hanenana le voafonja be dia be mipetraka ao koa satria lasa fardon ny fanjakana fotsiny ireo raha tsy ampiasaina. Tontosa teny amin'ny fitsarana tapon'ny teny Anosy anio ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pitsarana 2024. Mpitsara maro sy olona manan-kazy isantsokajiny no tonga nanome voninahitra izany fotoana izany. Navaozana ny fitsarana eo Anosy ary nametrahana caméra de surveillance miisa 7 fanavaozana izay mitentana hatrany amin'ny 900 tapitrisa ariary izay tanjona amin'izany ny ady amin'ny kolokolo sy ny fialana amin'ny gaboraraka. Gaetan Andriatsilavo. Isantarana ny taom-pitsarana 2024 tsy isy intsony ny rabateur ho foana ny gaboraraka ena ny kolokolo izay mampitaraina ny maro eny anivon'ny fitsarana ary ho fitsarana marina araka ny mahafitsarana azy ny fitsarana. Io raha fitinina ny tanjona tena hotratrarina amin'ny fanavaozana ny fitsarana eny Anosy izay nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany. Isan'ny fanatsarana napetraka ny fametrahana caméra de surveillance miisa 7 ny fanavahana ny fidiran'ny vahoaka sy ireo mpiasa eo anivon'ny fitsarana. Ireto farany izay nomena badge elektronika avokoa. Ka na mpiasa zany na mpisolo vava na mpitsara dia manana badge elektronika daholo. Dika zany ny rabateur aloha dia tsy tafiditra tsotra izy. Dia hitanareo teo koa le caméra de surveillance zany izay tsy fantarona ireo izay tafakatra tany ambony tany fa zay zavatra miseho rehetra na aty amin'ny arabe na ny ao anatin'ny salle na eraky ny couloir dia hita daholo zavatra miseho rehetra. Zay mifanavoza zany dia hita raha misy manao affaire ao ary ela vao maty le ato enregistré daholo le zavatra ato ka gaba le olona mpanao kolikoly le mpanao risirisy sy ny rabateur iny tokony hafa hiala ty toerana izy fa vetivety izy dia ho tratra ary efa misy sécurité spéciale mihitsy napetraka eto zany sampirary fotsiny satria terena avy ary ambony ary fotsiny dia efa hita daholo zavatra miseho. Zay zany fanavaozana ataony eto zany mba hidina amin'ity kolikoly izay iarahantsika malala fa zavatra virus fanetry be pireneny zany ary nareo dia mahatsapana zany fa zavatra ratsy ny kolikoly. Fanamby napetraka teo anivon'ny ministera ny fanavaozana ny fitsarana amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fialana amin'ny gaboraraka. Tsy ho an'Antananarivo ihany araka izany izao fanavaozana izao. Tsy hijanona eto izy io fa saika apetraka eraky ny fitsarana manerana amin'ny Madagasikara zany satria raha eto fotsiny natonga dia lasa ny manao sotapany fa rehefa tena hiady dia miady amin'ny rehetra fa tsy ny Antananarivo ihany ny dia kolikoly misy daholo eraky ny faritra zany asitsika daholo eny amin'ny faritra rehetra. Raha ny fanazavana mitetina 50 sy 200 tapitrisa ariary ny fanatsarana ny fidirana
na ho any daolobe na ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny fitsarana. Mitetina 700 tapitrisa ariary ny fametrahana ireo caméra de surveillance. Izany hoe mitotaly 700 tapitrisa ariary ity fanavaozana nataony fitsarana eto Nosy ity, ary mihoatry ny iray taona ny nananganana azy. Tsy miandry ela, iasa manomboka rapitso ireo fitaovana sy ny fanavaozana eo anivon'ny fitsarana ireo. Nitsidika ny asa fanorenana ny logement miisa 100 izay totsain'ny semady eny Ankadikely lafy ny ministeran'ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vavety amin'ity androany ity tanjona ny anatratrarana ny fanamby izay napetraky ny filoham-pirenena hoy ny minisitra tompony andraikitra Henri Flora. Tonga nijery ny firosony asa amin'ny fananganana trano izay ataon'ny orinasa-mpanjakana semady eny Ankadikely lafy tafitra ao anatin'ny politika mpanjakana amin'ny fanamboarana trano saza ho an'ny rehetra eto Madagasikara, ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Zava-dehibe ny fananganana foto-drafitrasa, hoy ny ministra. Nisy ihany koa moa ny lalana mandeha makaty amin'ity faritra ity izay niraisy ministera tanana mba hanamora ny fivezivezen'ny olona izay hanjifany reto tanàny reto. Ny tanjona dia ny ampitomboana maromaro kokoa anisan'ny ny trano ary indrindraindrindra ny ananganana trano izay mba tokony ho takatry ny fananana sy ny toe-piainany malagasy amin'ny ankapobeny. Dia izay no hiadivana hevitra amin'ny teknisianina sy ny tompona andraikiletia mbola natsarana bebe kokoa an'izay fanamboarana ny trano izay sy ny fijerena ny fantarana ny ketikasy. Ho an'ireto trano eny Ankadikely ilafy reto manokana, tsy misy ny fepetra manokana ny fahazahoana azy fa zay afaka amin'ny vidin'ny trano no mahazo azy avy hatrany. Reto trano reto dia ao anatin'ny trano fanaon'ny orinasa semady ary etsona ihany koa moa zany ny mpandraraha rehetrarehetra izay manana finiavana anangana trano mba ny critère dia ho an'izay olona vonona ny vidy azy satria trano amidy mivantana izy reto, tsy tafiditra anatin'ilay atsona hoe logements sociaux izy reto fa maison individuelle amin'izao fotoana izao. Logement miisa 100 no aorina eto amin'ity toerana ity, raha toka ny 430 amin'ireo no efa andalam-panamboarana amin'izao fotoana izao. Miroso ny asa fanorenana, ny 70 amin'ireo 430 andalam-pahavitana ireo no efa nisy ny vidy ankehitriny. Itoy hatrany ny asa raha ny fanazavana hatrany. No tanterana androany réception provisoire ny lalana lo 4 izay totaly 1.5 kilometatra voakasiky ny fanamboarana lalan'ny fiarakodia, lalan'ny mpandeha tongotra ary ny fivoahan'ny rano. Hiona saina. Taorian'ny teny amin'ny lalam-pirenena fahafito izay niainga teo Anosy hatreny Mandrimena, natao tamin'ity androany ity ny réception provisoire ny lo 4 izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa poste disaster. Misy 7 ireo ampahandalana na sympanamboarana. Voalohany amin'izany ny lalana miainga eo Anosy miazo anampita tafika izay mirefy 10 kilometatra. Faharoa ny bretelle davarabohitra manomboka eo Antanimenakely hatreny Andranaotra izay mirefy 2 kilometatra. Ary ny lalana fahatelo miainga eo Ampasika makany amin'ny cité Itos izay mirefy 4 kilometatra. Ny halavan'ireo lalana telo ireo izay mitotaly 1.9 kilometatra. Voakasiky ny fanamboarana ny lalan'ny fiarakodia, ny lalan'ny mpandeha tongotra ary ireo fivoahan-drano. Anatin'izany ihany koa ireo marquage au sol sy panneau de signalisation. Ireto farany izay misy mangalatra raha ny fanazavana. Izy io zany ny zavatra hita aloha hatreto dia misy manatsofa le panneau ka tsy fantatra hoe pour usage privé ve sa anaovan'inona izy fa misy efa anaky 5 zay no nisy nangalatra fa mbola averinay amin'ny laoniny moa zany reny zavatra tokony fantatsika fotsiny misy retenu de misy garantie ireo asy ireo mandritry ny herintaona zany ny entreprise mbola manamboatra zay zavatra tokony amboariny amin'ny fikojakojana lalana. Tokony andrainy andraikiny amin'ny fikojakojana sy ny fanaramaso ireo commune misitraka ny foto-drafitrasa toy izao raha ny fanazavana hatrany. Ilaintsika zany amin'le fanaovany ny entretien satria araky ny voalazany ordonnance sur le patrimoine routier dia ny route nationale ihany zany ny andreketany ministère amisahana ny asa vaventy ny mikarakaran'le izy fa ny ankoatran'izay milalana ohatran'izao route voirie urbaine ohatran'izao zany dia ny commune ny tompony andraikitra voalohany dia manentana antsika commune izay mba hitandro n'ireny zavatra foto-drafitrasa nomeny fanjakana ireny
entanitsika ny vahoaka manontolo zany mba tsy hanarinary fako ao anatin'ireny tatatra ireny fa raha vavy ny orana dia ho tondra ranotsika satria tsy handeha amin'ny tokony ho izy zany le fikorianany rano. Isan'ny tokony ho andraikitry ny commune misitraka ireo fotodrafitrasa ny fanaramaso ireo panneau de signalisation, ireo olona manary rano eny amin'ny lalana sy ireo manary fako anatin'ny lakan-drano. Eo ihany koa ireo mivarotra eny amoron-dalana ary ireo fiara miantsona amin'ny toerana tsy natokana ho an'izany. Andraikitry ny tsirara ihany koa ny manaja sy sarotiny amin'ny fananana iombonana tahaka izao izay nandanimbola mahery ny 7 miliara ariary. Lafim-baovao hafa kosa indray anomboka ny fanadihadiana momba ny fahantrana eto Madagasikara na ny EPM 24 izay arahany Instat amin'ireo mpiara-miombon'antoka. Olona mahery ny 20 no aparitaka manerana nosy anatanteraka izany. Hiona Sainatra. Ahafana mampena ny tany fantrana eto Madagasikara sy anatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka malagasy, atomboka ny EPM na ny enquête permanente auprès des ménages natao hitarafana ny tany fantrana eto Madagasikara. Olona mahery ny 20 avy amin'ny Instat no aparitaka manerana ny faritra 20 anatanteraka ny fanadihadiana izay toanan'ireo mpiara-miombon'antoka toy ny UNICEF, OIT ary ny banky iraisam-pirenena. Ho ady adiana amin'ny isan-tokantrano ny fidiram-bola, ny asa, ny fandaniana amin'ny lafin'ny fitsaboana, ny fampianarana, ny trano fonenana, ny fitaovam-pitaterana ampiasaina, ny fomba amampanao sy ny maro hafa. Aoka isika mba hijery ny fahantrana tsy amin'ny lafiny fotsiny hoe arabola, pauvreté monétaire izany, fa koa amin'ny lafiny hoe ara-pahasalamana, ny toerany misy ny tokantrano tsirairay avy, ny fomba fisakafoanan'ireo olon'ireo satria ny fahantrana tsy resaka arabola koa fa misy koa ny fahantrana ara-tsaina, misy ny fahantrana ara-panahy, zany rehetra izany dia mety manano sarotra ihany koa ny fianakaviana tsirairay avy. Tanterana mandritra ny herintaona izany asa masina izany ho an'ny firenena satria aoriana kely eo zany dia afaka mijery isika hoe aiza ho aiza marina ny situation ny fahantrana eto Madagasikara. Araka izany, aorian'ny fivoahan'ity antotanisa vaovao ity, mora kokoa ny mamaritra ny politika mpampandrosoana sy ny drafitra ho an'ny fisandratan'i Madagasikara na ny plan pour l'émergence de Madagascar. Ratsa ivona ny taona 2012 no nisy farany ny fanadihadiana momba ny fahantrana teto Madagasikara raha tokony atao isaky ny 3 taona izany. Tamin'ny taona io izay nahatratra araka amin'ny 7,500 ny tany fahantrana. Manoloana ny resabe no ny fampitsarana ireo mpanao gazety eo anivon'ny any Manjery-Panjakana nitondra fanazavana ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Fanidina. Niteraka resabe ny tsy fanavaozana ny fifanarahana ECD na emploi de courte durée ho an'ireo mpiasa 10 eo anivon'ny aina Manjery-Panjakana. Nisy ny vaovao tsy marina ny ely mahakasika ny fampitsarana mpanao gazety marobe. Malona izany, nitondra fanazavana ny teo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Amin'ireo mpiasa 10, 20 ihany no mpanao gazety natsahatra. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny gaboraraka izao firosoana amin'ny fampitsaharana ireo mpiasa nanana fifanarahana ECD izao. Ny ECD anetoko dia tsy ao anatiny organigramme ny ministère. Zany hoe tsy emploi indispensable ary ny lalàna dia mametraka ny manao an'le voalazany lalàna ministère ankehitriny dia voatorabato hoe tena voatotohana ho ny fahalalahany asa fanaovana gazety. Tsy hitako tompoko mahavoatotohana ny fahalalahany asa fanaovana gazety raha esorina ny chauffeur izay heverina fa efa niotra lavitra n'izay voalaza ny lalàna izay, na esorina ny secrétaire na izay mety heverina hoe tsy nahafeno an'le fepetra takiny lalàna. Dia tsy maintsy miroso amina fanamboarana isika fa tsy afaka mijanona amina hoe gaboraraka tahaka an'izao foana. Ilay foto-kevitra fanovanana petraka ny filohan'ny repoblika ange raha namapisany ka hoe ndotsika hiady amin'ny gaboraraka zay le fanovana izay napetraka dia miroso an'izany ministère ny serasera sy ny kolotsaina satria nisy toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika avy amin'ny prime ministre efa tamin'ny volana avril taona 2024. Zony fanjakana feno ny tsy manavao izany fifanarahana ECD izany rehefa tapitra ny asa nampisy ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy iram-piasa raha ny fanazavana trany. ECD zany fisina poste budgétaire ary faly manarakaraka izany dia ny fisina asa mifanaraka amin'ilay olona zany profil an'ilay olona izay raisiny. Rehefa tapitra le asa mifanarahana fanjakana tamin'ilay olona
ao anaty le emploi de courte durée arak'izany anarany zany tena zon'ny fanjakana tena tsy mana vao amin'izany contrat zany satria absence du droit au renouvellement zay ny principe ny atao hoe RCD zany fantatsika zany satria mety tsy mahalala an'izany tsika dia lasa faux débat miparitaka ary tsika mpanao gazety tsy manampy amin'izany famerenana amina vrai débat zany fa lasa itsika koa micontribue am'le faux débat. Isoroana ny fampelezana vaovao tsy mari-potitra sy fandraisana tendro ny vaovao eno, tsy nasipana-marinana sy fanadiadiana akory. Misokatra ho an'ireo mpanao gazety ny varavaran'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina, ary vonina anome fanazavana sy fanampim-baovao hatrany izy ireo hoy ny minisitra. Nisokatra nanomboka tamin'ity androany ity ny Telma Shop vaovao eny Mahamasina. Itoy hatrany fanomezana fahafapo ireo mpanjifa amin'ireo tolotra maro mampiavaka ny Telma. Fanampanazavana. Misokatra ho antsika ety amin'ny faritry Mahamasina sy ny manodidina indray ny Telma Shop vaovao. Telma Shop fahavalo amby roapolo eto Antananarivo dia ny Telma Shop eto Mahamasina. Izany moa dia natao noho ny fanakekezana hatrany mpanjifa izay tanjon'ny Telma noho ny fangatany be sy ny maro ihany koa ny mba hisiana Telma Shop ety amin'ny faritra satria faritra be anisan'ny be mponina ny be fivezivezy ny ety Mahamasina. Mitovy amin'ny Telma Shop rehetrarehetra ihany dia hitan'ny mpanjifa ato daholo ny tolotra rehetra mahazatra azy ireo eny amin'ny Telma Shop, ao ny resaka telefona, ny internet, indrindraindrindra ny tolotra mahakasika ny M-vola ihany koa. Ity shop vaovao ity dia misokatra manomboka amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 9 hariva ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy zany mba hamezana fahafaham-po ho an'ireo mpanjifa izay mila ny tolotra Telma. Ny tanjonay ao amin'ny Telma moa zany dia ny hanome zava-baovao hatrany ho an'ny mpanjifa ary amin'ity taona vaovao ity tsy ho ela akory dia efa hisady ny tolotra vaovao izay ho hitantsika miandalina eo ihany dia mazotoa mamangy sy mitsidika ny Telma Shop fa vonina ny amin'ny fahafaham-po anareo hatrany izay. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny fanadinana CEPE sy BEPC. Eo ihany koa ny fandraisana andraikitry ny mponina amin'ny fokotany volany iray Anosibe rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, où que je sois pour toutes mes actions. Rendez-vous dans votre agence BNI BOA. Et maintenant, liez votre compte Mvoul à votre compte BMOI. Rendez-vous dans votre agence. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Gucci Manulcano. Gofret na crème. Avieux Miss Crème. Des gofret rendray. Mbola pina crème. Des gofret rehefa mikarep kely. Tsy misy mihoatra ny frigo an Gucci. Naiza naiza. Amin'ny fotoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gofret coco ifonosana lehibe frigo ilay gofret tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Le CNAM Madagascar vous offre une possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Formant les plus hauts placés des administrations, CNAM vous propose plus de 658 parcours niveau bac à bac plus 8. Réussir, apprendre, innover. Les formations que nous offrons répondent aux normes du marché mondial du travail. Alors qu'attendez-vous pour investir dans votre réussite ? Faites partie des plus grands et visez plus haut. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, le CNAM.
verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Taorina ny fivorian'ny filan-kevim-pitantanana voatendro tale général mpisolo toerana ny kompania pitaterana Air Madagascar irasetanera anitra toerana izay tazominy eo am-piandrasana ny fanendrena ny tale généraly vaovao. Michel Arana zao. Tapaka taorian'ny fivorian'ny filan-kevim-pitantanany Air Madagascar ny fiandohany ity herinandro ity ny fanendrena ny tale généraly mpisolo toerana rasetarnera anitra izay efa nitana ny toerany tale arabola teo anivony Air Madagascar nitana ihany koa ny andraikitry ny tale généraly arabola lefitra ary izao voatendro tale généraly mpisolo toerana izao toerana izay tazominy mandra-pavoatendry ny tale généraly vaovao. Mpisolo toerana ny tale généraly teo aloha nametra-pialana Razafy Maharobe Soa arak'izany izy ity farany izy nametra-pialana ny volana Desambra 2022 teo. Nisedra olana ny kompania Air Madagascar mandraka androanina teo aza ny fifanarahana teo aminy sy ny kompania Air Austral, fifanarahana izay tsy nahitam-bokany hatreto. Raha tsy ahivina $40 ny vola tokony alohan'ny Air Austral amin'ny fanarenana ny Air Madagascar. $40 ihany hatreto no nirotsaka, ny ambony kosa mbola tsy fantatra hoe raha oviana no andohavany azy. Vokany tsy nitsahan'ny tombony trosan'ny Air Madagascar. Ny taona 2022 mitetina $100 miliara ariary ny trosan'ny Air Madagascar izay nalohany fanjakana malagasy. Ny farany taona 2022 teo dia voalaza hatrany fa mitetina $430 na $230 miliara ariary ny trosan'ny Air Madagascar. Miandry ny fanendrenan'ny tale généraly vaovao arak'izany ny rehetra, miandry ihany koa ny tena fanarenana marina ny kompania nasionaly. Manamahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy izany faramatoa Julie B Mananjara izay sekretera général ny fédération malagasy ny athlétisme. Mirabanao tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao fantanina petrako aminao hoe inona ary fandaharam-potoana anareo vao amin'ny fédération amin'ity taona vaovao ity. Miarahaba ny mpijery rehetra ny Cool TV. Ny fandaharana amin'ity janoary ity dia misy ny athlétisme, au vive athlétisme pour tous. Zay atao ny 26 janvier, alahady 26 janvier ho avy zao. Dia mitsinjara azakazaka anankitelo moa izy io. Ny voalohany ny manodidina ny lakanosy, indroa na indray mandeha na hiazakazaka na andeha. Misy koa ny relais inter-établissement scolaire zay andraisan'ny ankizy anjara 14 taona ka hatramin'ny 19 taona. Ary ny farany dia sady vaovao azakazaka vaovao izy ity dia ny défi 30 minutes du Lakanosy. Vite zay dia misy ny championnat de Madagascar de cross country zay atao any Antsirabe au Parc de l'Est au Antsirabe zay andraisan'ny anjarany ligue maleraky Madagascar anjara. Afaka azavaizavaina misy kokoa ve mahakasika an'le azakazaka zay ho ataonareo amin'ny 20 janoary avy zao? Io azakazaka io dia manokatra ny taopilalaovana 20 sy 20. Dia misy an'io azakazaka voalohany ny toray na toroa manodidina ny lakanosy zay tian'ny ankizy atao, zay toy ny olona atao ary afaka mandray anjara daholo ny olona rehetrarehetra na 4 taona na 4 taona. Ny relais inter-établissement scolaire dia ny sekoly eran'ny Tananarivo rehetrarehetra zany afaka mandray anjara daholo dia ny 14 taona ka hatramin'ny 19 taona. Ny défi 30 minutes du Lakanosy tsy mandray anjara ny licencié zany hoe malalaka tsara zany ny tsy licencié ny olotsotra zany mandroba ny amboara. Le 8 février indray dia misy ny atao hoe championnat de cross country ao Antsirabe au Parc de l'Est Antsirabe no atao. Misy azakazaka anankivalo zany izy io dia andraisan'ny anjara ny senior homme, senior dame, U20, U18 sy ny U20 zany hoe ny junior, cadet sy ny minime. Ahoana kosa ary ny fiara-miasa ny fédération, ahoana izy daholo miara-miasa ny fédération amintsika amin'ity zao? Amin'ity azakazaka atao amin'ny 26 janvier ity dia miaraka miasa zany zay amin'ny commune urbaine ny Antananarivo mazava ho azy sy ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena. Dia ao koa ny eau vive zay boisson officielle, ny Telma sy ny Mvola, ny Homéo Pharma, ny Marilan,
ny BOA, ny CNAPS. Zay ny maraparana antsika anazy kosa re afaka alefanao ry ve fanentanana amin'ireo mpandray anjara satria ianao efa nanambara teo fa azony rehetra ataony mandray anjara amin'ireo azakazaka ireo. Manentana antsika rehetrarehetra zany andray anjara amin'ireo azakazaka ireo sady misy loka azo zany hoe amin'ny voalohany sy amin'le azakazaka voalohany misy amboara amena zay sekoly na société na institution mitondra olona marobe andray anjara. Ny relais inter-établissement scolaire de évidemment mahazo amboara ny sekoly voalohany amin'ny relais ary mahazo amboara koa ny telo voalohany la sy vavy amin'ny classement général amin'ny défi 30 minutes de la Canouse. Comme manentanantsika rehetra andray anjara ny fisoratana anarana dia ao amin'ny Ortana, ao amin'ny Fédération Malagasy Athlétisme, ao amin'ny Stade Nialarby ary koa amin'ny M-Vola code dièse 111 étoile 6 dièse. Ankasitrahana ianao mitondra fanazavana mahakasika an'ireo fandaharam-potoana sy ny azakazaka karakarain'ny Fédération Malagasy ny Athlétisme. Zay ny amin'iny fa misokatra ho amin'ny mpiadina rehetra ny fanadinana CPE sy BEPC. Nivoaka anio ny daty fisoratana anarana ho an'ireo fanadinana ireo amin'ity taona 24 ity fanadinana. Maro ireo fitarainana voaray nandritra ny fanadinana CPE sy BEPC raha ho an'ny taona 2024 tamina sekoly maromaro teto Madagasikara. Anisan'izany ny fataon'ireo sekoly tsy miankina maromaro izay mametra ny fahafahana manala fanadinana CPE sy BEPC ho an'ireo mpiadina nahazo lanjanisa ambony ihany. Eo ihany koa ny sakana ataon'ireo talentsekoly tsy mamela ny mpianatra hisoratra anarana raha tsy mahefa ny écolage. Tsy azo atao ary voararany lalàna izany raha nambarany teo anivon'ny ministera. Afatra ho antsika talentsekoly na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny fanadinana mpanjakana CPE sy ny BEPC dia fanadinana miampy faninanana idirana amin'ny taona 6e na ny seconde. Noho izany ireo mpiadina rehetra izay misy ao anatin'ny sekolitsika dia mananjoa hiatrika io fanadinana io. Tsy azo atao zany ny mandrara ny mpiadina izay tsy nahazo moyenne de 10. Ihany koa ny misy tsy maloha écolage dia rarany ireo talentsekoly tsy miankina ny fidiran'ny mirotsaka anarana koa mampilaza ny ministera fa tsy azontsika atao ny manakina ny mpiadina rehetra irotsaka hiadina izay mafeny pepetra amin'ity fanadinam-panjakana ity. Misokatra manomboka ny 20 janoary ka hatramin'ny 3 aprily ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpiadina ny fanadinana CPE sy ny BEPC manerana ny nosy. Maro ireo taratasy mila homanin'ny mpiadina tsirairay amin'izany fisoratana anarana izany. Ho an'ny CPE dia reto ny atota taratasy ilaina. Misy ny fiche d'inscription izay jerevantsika any amin'ny Cisco raha misoratena amin'ny anaran'ny sekoly izy dia ny établissement zany maka io fiche d'inscription io. Miomana ihany koa tsika amin'ny bulletin de naissance anankiroa, certificat de résidence iray, io ho an'ny CPE candidat d'école. Ny candidat libre moa misy ihany fiche d'inscription, bulletin de naissance roa, certificat de résidence iray ary sary tapaka roa. Ho an'ny BEPC kosa izay ho an'ny candidat d'école, fiche d'inscription, bulletin de naissance ary certificat de résidence. Ohatran'izay ihany ny ao amin'ny candidat libre fa miampy sary tapaka roa. Ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa izay manamafy hatrany fa tsy misy ny fandoavana vola amin'ireo fanadinana roa ireo. Nilaza koa izy ireo fa ho tanterahina ny 7ny volana Jolay ny fanadinana CEPE ary ny 12 ka hatramin'ny 13 ny volana Jolay kosa ho an'ny fanadinana BEPC. Nandray ny andraiky ny mponina tao amin'ny fokotany volan'ny Ray Anosy ka nirosy tamin'ny fanavaozana ny tanàna. Natao laharam-pahamehana tamin'izany ny lalakely. Fanadina. Ho fanatsarana ny eny anivon'ny fonkontany, nirosy tamin'ny fanatanterahana latsakemboka ireo mponina ho fanatanterahana ny tetikasa lalankely izay no vinavinain'izy ireo. Raha mipotaka rehefa fahavaratra ary vovoka rehefa maintany no iainana hoy ireo mponina. Nandeha ny fanentanana sy ny fandraisana anjarany tsirairay na vitana izao lalankely vita amin'ny rarivato izao. Andoro arivo, taona andoro arivo, nisy koa ireo mahalala tanana. Na me soma, na me fasika, vato-kely nentina nanampiana an'ilay lalana 60 cm. Ny vola voahangonay
valorivo sy roa alina sy roa hetsy sy iray tapitrisa izay no fandraisana anjaram-ponina nentina nanaovana azy. Dia ny fokon'olona konkoa ny asa ny fitaomana ny entana zany tsy nanakaramana fa ny fokon'olona no ny taonan'le izy. Notokanan'androany ny lalankely eo amin'ny fonkotany Ivolany Ray izay vokatry ny herim-pon'ireo mpiray tanàna ho tohizana ny ezaka hitazomana ny hafanampon'ny tsirairay hoy ny teo anivon'ny fonkontany. Ny votoatin'ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin mpitondra nentina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity ny antsipiriza setin'ny Gaëtan Andriatsila. Nivoaka androany ny larana fa 4/100 ho an'ny Madagasikara matin hebdo ho an'ny herinandro ny 17 hatramin'ny 17 ny volana janoary 2020. Lohateny lehibe amin'izany Naina Andriatsitoaina maire ho an'ny malagasy rehetra, ben'ny tanàna ho an'ny malagasy rehetra ao amin'ny pejy fa 4 sy fa 5 no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay amin'ity Madagasikara matin hebdo larana fa 4/100 ity. Ao amin'ny pejy fahatelo kosa antsony UEM tonga zao ny fotoana ho an'ireo manam-pahaizana. Ao amin'ny pejy fahatelo no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay ao amin'ity gazety mpiseho isan-kerinandro ity. Ao amin'ny pejy fahavalo kosa ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miresadresaka ny fandraisan'ny Nicolas Dupuy amin'ny fomba ofisialy ny toerana maha-consultant azy. Ao amin'ny pejy fahavalo no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay ary ao amin'ny pejy faharoa ambin'ny folo amin'ity gazety ity miresaka ny fambolena sy fanatsarana izay tontolo ny fambolena eto Madagasikara izay. Ao amin'ny pejy faharoa miresaka manokana ny fitakin'ny CSS grève politika ireo mpianatra no atao takalonaina. Ao amin'ny pejy faharoa no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay. Ao amin'ny pejy fahafolo no ahitantsika ny fandarana alalino eto amin'ny Cool TV FM alalino izay miresaka fanadihadiana manokana momba ny VIH/SIDA eto Madagasikara. Miafina ny olona mitondra ny otrikaretina VIH/SIDA. Io ihany koa ny resaka fady izay hitondrana fanazavana mahakasika izay ary sarotra ho an'ny malagasy noho izay resaka fady izay ao amin'ny pejy fahafolo no ahitantsika ny andinindininy mahakasika izay ary ao amin'ny pejy faha 12 moa ny tokotanim-be mbola olana ny fototrafitrasa iantsonan'ireo sambo vaventy. Ao amin'ny pejy faha 12 araka ny vaovao laza no ahitantsika ny fanampanazavana mahakasika izay amin'ity Madagasikara matin hebdo larana fa 4/100 ho an'ny herinandro ny 17 hatramin'ny 17 ny volana janoary 2020 ity. No tanterahana tao Antsirabe ny atrikasa fampizarana traikefa izay karakarainy teo anivon'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena sy fampianarana teknika sy arakasa tanjona ny ampitomboana leta ny kalitaon'ny fampianarana ao amin'ny faritry vakina karatra. Cool TV Antsirabe. Atrikasa fifampizarana traikefa ampiarana ny APC na ihany koa ny fanavaozana tanteraka ny fomba fampianarana eny anivon'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa eto anivon'ny faritry vakina karatra. Mpiofana miisa 2 avy eto toerana no nisitraka ny fiofanana ary ao anatin'ny 5 andro no anatanterahana izany. Nahitana ireo mpampianatra avy any amin'ny lycée teknika eto anivon'ny faritry vakina karatra, nisy ihany koa avy amin'ireo sekoly tsy miankina ny fanjakana sy ireo toeram-piofanana misy eto toerana. Tanjon'izao atrikasa izao ny fampitomboana lenta ny kalitao fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa ho an'ny faritry vakina karatra manokana. Eo ihany koa ny fampitoviana lenta ny fampianarana teknika manerana ny Madagasikara. Ny tanjona ao anatiny izany aloha dia fampitomboana lenta ny kalitao fampianarana teknika amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fahaiza-manao, manoloana ny fanovana izay noentin'ny PNFP izay efa voarakitra ho lalàna moa izy io na lalàna 2015-040. Ao anatin'izany ihany koa ny fampitoviana lenta ny fampianarana teknika manerana ny nosy izay isorana manokana eto zany Ramatoa Minisitra sy ny DGETP izay namolavola azo atao hoe angatana anana sy vinahitana an'izao fampiofanana izay atrehana izao. Anisan'ireo manome traikefa amin'izao fiofanana izao ny avy eo anivon'ny ministera PIA hitondra fanovala tanteraka ho an'ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa eto anivon'ny faritry vakina karatra. Tokony hiova fomba fijery ihany koa manomboka eto ireo avy eo anivon'ny fitoeram-piofanana
mba hisiany fahampiarana tanteraka ary mba hitadiavan'izy ireo mpiara-miasa amin'ny alalan'ny fahampitaovana satria anisan'ireo sehatra lehibe eo anivon'ny fampianarana teknika ny fahampiarana mba hahafahan'ireo ankizy miditra sahady eo amin'ny sehatry ny asa ao arian'ny fiofanana. Efa miezaka ny avy any ministera manome fitaovana arak'izay tratra fa ny aty amin'ny établissement ihany koa dia tena tenenina ary takiana amin'izareo ny fanaovany partenariat mba ahafahan'izareo mahita ny izay tsy hita aty amin'ny établissement zany tsy voatery ho ananany établissement avokoa ireo matériel rehetra fa amin'ny alalan'ny partenariat amin'ireo entreprise marobe manodidina ahafahany misitraka izany ahafahan'ny mpiofana mahita ny karazana matériel rehetra mba ahafahany miatrika avy hatrany ny sehatry ny asa. Tsy tsahatra treto ny fiofanana araka ny fanambaranany avy eo anivon'ny ministera fa mbola hitohy hatrany izany. Tsikarotra araka izany fa hitondra fiovana sahady eo amin'ny sehatra ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arak'asa ny fahavononana ireto mpiofana avy eto anivon'ny faritry Vakinankaratra ireto. Tontolon'ny fanatanjahantena nivoatra nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny CAF tany Cameroun fa averina toy ny teo aloha ny fanatanterahana ny fiadiana izay tompon-dakan'ny Afrika na ny CAN. Henri Flore. Haverina toy ny teo aloha ny fanatanterahana ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra CAN 2024 ho tanterahana ny Cameroun. Ho tanterahana ny fa 7 Janoary hatramin'ny fa 4 ny volana Febroary 2024 izany dingana fa marina izany io no nivoatra nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny Confédération africaine CAF tany Cameroun farany teo. Anton'izao famerenana azy amin'ny voalohan'ny taona izao ny toetrandro any antoerana. Voalaza fa ao anatin'ny vanim-potoana fahavaratra i Cameroun manomboka ny volana Jona hatramin'ny volana Septambra. Mety tsy hiova amin'ny vanim-potoana io intsony ny fanatanterahana ny CAN 2024 hatao an'i Côte d'Ivoire sy ny hatao an'i Guinée amin'ny taona 2024. Mbola angatahana fankatoavana eo anivon'ny fivorian'ny komity mpitantana ataony fa 4 ny volana Febroary avy izao ity fanapahan-kevitra ity. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa mitoy ny hetsika manoatra ny réforme des retraites mbola mitohy ny fikorontanana eo amin'ny tontolon'ny fitaterana any antoerana fanadina. Mitohy ny hetsika manoatra ny réforme des retraites any Frantsa ao ireo izay manipy kiraro ao amin'ny Bercy any amin'ny université any Nancy kosa miato ny fampianarana mitokana ihany koa ireo mpampianatra. Raha ny fanazavan'ireo mpitokana tsy mitombina ny fihetsika ataon'izy ireo saingy tsy misy ny fiainona azy anton'izao hetsika lavareny izao. Mitohy arak'izany fananganana ireo lalana tapaka ihany koa ny lalana andalovan'ny famatsiana ara-tsolika. Misy ny fanampenana ny fitoeran'ny fako saika manerana ireo tanan-dehibe. Vokatr'izay, raikitra ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ireo mpitandro ny filaminana. Andro fa 4 sy ny fitokonana, tsy mbola nahitam-baolana mivaingana ny tolona ataon'ireo mpiasa any Frantsa momba ny réforme des retraites. Andrasana arak'izany ny toin'izay. Alohan'ny sarana deverina aminao vaovao sogadana tamin'ity alina ity. Navozana ny fitsarana eo anosy ary nametrana caméra de surveillance misy 770. Nitsidika ny asa fanorenana ny logement misy 100 izay totosainy sy madeny akadikely lafin'ny ministeran'ny fanajarenany tany ny toram-pinenana ary ny asa vavety tamin'ity androany ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara atao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.